Efa miresaka fianarana teny vahiny izay ihany isika, tsy ny miteny antsy fa anisan'ny tena trandrana ihany koa ny fanoratana sy ny fihetsika raha tena tiana ny afehy ny teny vahiny hoy ny mpanabe Matianina mahakasika ny teny frantsay sy teny anglisy. Tsy ny fianarana miteny ihany fa ny manoratra ary ny fihetsika dia anisan'ny tena trandrahana ao amin'ny Kormavita etsy Ambodifilao rehefa mianatra ny teny frantsay sy anglisy ao aminy ianao, araka nambaran'i Madame Randretsa mpampianatra Matianina sady mpitantana n'ity sekoly ity. Fampianarana Mavita manomboka amin'ny farany ambany fototra bazo ny frantsay tonga ny faratapony anatin'ny ray volana montsy ary tena azo antoka fa izay mpianatra tonga foana mianatra tsara asiana miteny dia miteny ary mianatra lesona tena mahay vetivety dia mahay. Fomba fampianarana ato mantsy izay azon'ny mpianatra azy ny atao dia rehefa azony asiana veriberina dia mahay miteny dodolo afaka herinandro fotsiny dia pesipesina dodolo mahafinaritra ny atao Mavita. Amin'ny Kormavita misy ny fianarana teny frantsay tonga dia miteny malama tsara sady mahay manoratra miditra amin'ny sipriny grammaire sy ny voambola. Dia misy koa ny fianarana teny anglisy tahak'izay ihany tonga dia mahay miteny mahay manoratra ny fanonana azy tena impeccable hoe vazaha masika be ny mpampianatra zay. Dia rehefa vita ilay fianarana frantsay feno dia ataony perfectionnement. Zay perfectionnement zay tsy mahazo miditra raha tsy navita frantsay. Dia misy ny fanomanana ny anekaso, rapport de stage, présentation de mémoire, correspondance officielle, entretien d'embauche sy ny sisa. Tsy mianatra fotsiny atao ato tezaina ny ankizy hay ankatoa fitsipika handeha mahitsy hijoro amin'ny fahamarinana tsy mandangalainga tsy kanosanosa tsy misitrika tena olombelona. Fa ny mpianatra ato Mavita tena miavaka rehefa eny amin'ny mabebahoaka. Nambarany fa efa nisy fotoana izy nantsoina ampianatra tany ampitan-dranomasina fa dia naleo ny nijanona teto Tanindrazana ihany satria mbola betsaka amin'ny malagasy mila azy. Fantatra moa fa amin'ny talata 7 volana May avy izao ny fidiran'ny andiha manaraka ary misokatra isan'andro ny biraony eny Ambodifilao ampitan'izay maika ho an'ireo izay liana ka hisoratra anarana.